Iomana marana ny fotoana isika ka iangaviana isika rehetra mba ho vonona amin'izany dia tsy hitabataba intsony isika fa hitsangana dia hanao ny hira mandritra ny rakitra. Raika hitsangana isika dia ny hira fahavalo sy valonjato no ataontsika mandritra ny rakitra. Hira fahavalo sy valonjato. Miaraka hivavaka ary isika ho fanolorana ny rakitra. Jesosy, isaoranay indray ny fotoana izay vita sy tanteraka teto ny anaranay ny teninao, dia hifonanay hatrany ny tsy fahatanteranay ary angatahanay ny hitehirizanao ireny teny ireny sy izay rehetra ny anaranay mba ho fiainanay dia handehananay indray amin'ny herinandro tiavinay ity sy amin'ny fiainanay manontolo ihany koa. Arovy Tompo ny zandrinao, ny ankizy sy ny tanora, ny lehibe sy ny sampana sekoelahady rehetra. Indreto Tompo atolotray ho rakitra ho anao indray izay anananay izay nomenao anay. Atolotray miaraka amin'izany ihany koa ny tenanay. Dia raiso Tompo mba ho ankasitrahanao. Dia sitrakai ny manakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, mamasinina neny enaranao. Ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao, ity an-tany tahaka ny any an-danitra.
omeo anay ny anina saonay mamelany ilokay tahaka namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafalinay amin'ny ratsy nanao ny fahazakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen mipetraka isika ampatsiahivina fa misy fianarana amin'ny heriny dia manao vavaka mangina isika manandriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen
eo am-pitsanganana ry havana nanaovantsika ny andiny voalohany amin'ny hira fanentanana ny hazakazaka masina. Aoka hitsangana ny fiangonana. Taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito eo anoloan'ny seza fiandrianana. Amen. Anio ry havana no alahady fa efatra amin'ny karemy. Alahady ihany koa izay natokana manerana sahana FJKM hitondranam-bavaka ny sampanasa fampandrosoana na ny safy FJKM izany. Mbola mibanjina tsana isika. Ny loha hevitra manao hoe mitarika ao amin'ny fandinihan-tena ny tompo. Mitarika ho amin'ny fandinihan-tena ny tompo. Andeha ary isika iombona amin'ny fankalazana n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Salamo 220 ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy sy ny hira izay efa voalahatra. Salamo 220 ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy sy ny hira izay efa voalahatra. Iarahantsika mamaky ny salamo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah. Ny tongotray efa mijoro eo anatin'ny vavahadinao ry Jerosalema. Dianao ry Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Ano hiakaran'ny firenena dia ireo firenen'i Jehovah. Lalàna amin'ny Israely izany mba hisaorana ny anaranan'i Jehovah. Ano no misy ny seza fitsarana mipetraka dia ny seza fiandriana ny mpianakavin'i Davida. Amen. Wow.
iombona mivavaka isika. Eny ry Jehovah Andriamanitra io, faly izahay, tonga ty antranonao. Faly izahay, miombona ao amin'ny fiderana sy ny fankalazana ary ny fanomezam-boninahitra ny anaranao. Fa ianao dia Andriamanitra mpitsara marina. Ianao ihany koa ilay Andriamanitra hatrizay ka ho mandrakizay. Ianao dia Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanay. Isaorana ianao Tompo, ny amin'ny asa izay asehonao amin'ny fiainanay, tamin'ny fomba tsy takatry ny sainay, ny tahinao anay, nanomezanao anay ny fahasoavana. Jesosy Kristy, maty ho anay teo amin'ny hazo fijaliana mba hazonay ny famonjena. Tompo, indreto izahay, miompo amampanahy, midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao. Eny isaorana ianao ny amin'izao alahady izay ahafahanay mitondram-bavaka ny sampanasa fampandrosoana eo anivon'ny sahany FJKM na ny safa FJKM izany. Raiso mba hoanitra kasitrany eo anatrehanao izao fanompo-pivavahana izay tanterana izao, ho voninahitry ny anaranao. Ny fanainao masina no hitarika anay tsirairay avy ho amin'izao fanompoana tanterana izao, mba ho fanompoana masina tsy aroroam-paratsiana izany, ary hoanitra kasitranao tokoa. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mahazo toerana ry havana. Izao sika dia anaraka ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ny sampana sekololady dia faly indray miaraba antsika amin'ny fotoana ny natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Mitsangana ny ankizy sy ny tanora ary ireo ao anatin'ny sampana sekoly alahady. Hivavaka isika. Tompo, lehibe ny fitiavanao ka omenao anjara mandrakariva izahay. Ary amin'ity anio ty dia mangataka ny nokananao izahay ahaizanay miheno araka ny fampianaranao, ka dia ompiheno tsara, ompiheno mahay mandray ary ompiheno mahay mitana ny teny ampianaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Ilazany tsara ny araka ny marika toko faefatra andininy fahatelo amby roapolo. Ny filazany tsara araka ny marika toko faefatra andininy fahatelo amby roapolo no tondrana ny fampianarana anio. Fahita izany a filazany tsara araka ny marika toko faefatra andininy fahatelo amby roapolo. Vakitsika amin'ny anarany miara-mamaky izany sika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy manantsofina ento mihaino, aoka izy hiaino. Izany io dia malaza, anisan'ireo fampianarana malaza nentin'i Jesosy teo amoron-dranomasina. Izany hoe tamin'ny teny anio nampianatra anio izy dia hoana vahoaka eny an-kianja zany teny amoron-dranomasina. Dia ny fanonteny anio ny tompo dia fa tsotra tokoa ny teniny, izany hoe tokony hiaino tsara. Inona moa no taova ento miaino rankizy? Sofina.
dia miaino izay teny ampianarina amin'ny sofina. Fa misy ihany koa anefa ny teny izay efa ao anatitsika ka miverina eo amin'ny antsoina hoe feo ny fieritreretana. Misy zany ny olona miteny mivantana, sahala amin'ny mpampianatra sekolahady, ny mpitoroteny, ny mpitandrina, ny ray aman-dreny miteny anao, dia mampianatra anao izy miteny mivantana. Fa rehefa mandray fampianarana ianao dia misy zavatra tsara voarainao, dia ilay zavatra tsara iny miverina ao antsofinao, dia izay le antsoina hoe feo ny fieritreretana. Dia henoina koa izay feo ny fieritreretana izay tokony ho feo tsara. Ny tantara kely entina mampianatra an'izay anio dia tantarana ankizy iray izay tsy ho tononontsika ny anarany. Rehefa tonga amin'ny fitaom-panadinana tao an-tsekoly dia ilay ranamany ity ankizy ity dia tsy nanomana tsara, ka rehefa tonga tao amin'ny salle d'examen, tao amin'ny fanaovana an'ilay fanadinana izy dia ny erikerika satria tsy ampy fifantohana no lay tsy tsara famerenana, tsy nanao revision, tsy palotra tany amin'ny namany ny masony ary nahita fa mahay le namany teo akaikiny. Tena marina ny valiny ataon'io izy ary vitany anazy zany fa andika aho zay le hoe mitrisy ozy ny fiteny frantsay na hoe mangalatra mandika ny an'ny namana. Teo izy dia nefa dia nisy zavatra nitranga teo aminy. Io ankizy io dia ankizy tsy anonantsika ny anarany, ankizy ny fiangonana, ankizy mpianatra soratra masina. Tonga ny feon'ny fieritreretany dia anisin'ny teny taminy tao amin'ny feon'ny fieritreretany hoe aza mandika ny an'ny namanao, inona dikan'izay hoe aza mangalatra. Rehefa narian'izay izy dia nihiratra tsara ny sainy sy ny fanany, dia niondrika nianatra nanao ny fanadinana arak'izay fahaizany izy. Rehefa nanao le fanadinana arak'izay fahaizany izy dia vita ny fanadinana, naorina ny kopy, naorina ny taratasy-panadinana dia notsaraina. Tany am-pizarana ny fanadinana, rehefa nitsaraina ny fanadinana dia faly ny mpampianatra nahita fa navita arak'izay izy ihany ilay tovolahy izay saika andika ny valiny nataon'ny namany. Noho ninona? Noho ny feo ny fieritreretana teo aminy. Noho izany rakizy isika dia ampianarina, iaino ny fampianarana tsara. Ary rehefa miaino ny fampianarana tsara dia tsy manaovatsy ny marina, tsy mangalatra, ary manao izay tsara arak'izay vitanao. Izay no ampianarana antsika arak'ilay soratra masina teo. Iarahantsika mamaky indray ilay soratra masina naran'i Jesosy. Raha misy manantsofina ento mihaino, aoka izy hiaino. Dia ninotsika dia ny soratra masina, ny fampianarana araka ny soratra masina, ny fahamarinana. Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Mialohan'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina ry havana, ny hira izay efa voalahatra no hiraintsika.
makitsika sy ianona ny ten'Andriamanitra dia mbola hiara hivavaka isika. Ny dera sy ny laza tokoa tompony mbola tolotra ianao hatrany satria mbola nomenao fotoana izahay ahafahanay miaona ato amin'izao fiangonana izao, ahafahanay hiaino, ahafahanay handray ny teninao. Koa raha maky izany izay dia aoka ny hovavaky tsisy diso ny teninao, ary raha hiaino izahay dia aoka hiaino izay sitraky ny teninao sy ny sitraponao izahay. Ireo izay tory ny teninao aminay dia aoka mba hitory izay sitraponao, ary mba ho tsapanay, ho heninay ao anatinay ny fahasoavana avy aminao, ny sitraponao izay tiana ho entinay miatrika izao fiainanay izao indray amin'ny herinandro ity. Dia ianao ny Tompo, nampangina ireo ratsy feo izay tsy avy aminao, ary mba ny sitraponao no hoeninay sy horenay amin'izao fotoana izao. Misaotra indrindra raha eo. Amen. Ny teny izay hovakiana sy hoenona ho amintsika an'io dia hitantsika ao amin'ny Ezra. Ezra toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Marka toko 4 ny andininy 2 ka hatramin'ny 5. Ary ao amin'ny Apokalipsy toko 2 ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 9. Ny teny rehetra dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho nandray izany zavatra izany aho dia nandritra ny lambako sy ny akanjoko sady nandrompotra ny volondohako sy ny somotro, dia nipetraka tahaka ilay torana iny aho. Dia nivory teo amiko izay rehetra nangovotra noho ny tenin'Andriamanitra ny Israely ny amin'ny fahadisoan'ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababona. Ary izao mbola nipetraka tahaka ilay torana iny ihany hatramin'ny fotoanan'ny fanatitra riva. Ary noho ny tamin'ny fotoan'ny fanatitra riva dia nody ny haiko ka nitsangana aho, sady nandritra ny lambako sy ny akanjoko indray, dia nandohalika nanandratra ny tanako ho amin'ny Jehovah Andriamanitra aho, ka nanao hoe: Andriamanitra aho, menatra sy mangahiahy aho raha miandrandra aminao. Ry Andriamanitra aho, efa mihamaro mihoatra noho ny lohanay ny elokay, ary ny fahotanay dia lehibe manakatra ny lanitra. Fa hatramin'ny andron'ny razanay ka mandrakandroany dia lehibe ny elokay, ary ny elokay nanolorana anay sy ny mpanjakanay ary misoronay ho eo amin'ny tanan'ny mpanjakan'ny tany hafa, ho vonoitsabatra sy ho babo sy ho voaroba, ary angahiahy tahaka ny amin'izao anio izao. Aroa izy taminy ho entina avy jiro mba ho sarona amin'ny vata famarana na atao ambanin'ny farafara, tsy atao eo amin'ny fanaovan-jiro va izy, fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho. Raha misy olona manatsofina hoety miaino, aoka izy hiaino. Aroa izy taminy dinio izay tendrenareo araka ny ohatra anoharanareo ihany no anoharana ho anareo, ary omena mihoatra aza ianareo, fa izay manana no omena, ary ny amin'izay tsy manana na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampiakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Ary naharefy eo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe: indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo ho olona, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamanina. Ary ho fafany ranomasy rehetra amin'ny masina, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaitainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana: indro avaoziko ny zavatra rehetra, ary koa izy: sorato fa mahatoky sy marina ireo tenindreo.
Ary io koa izy tamiko tanteraka ireo, izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izao hanome maimai-poana amin'ny loharan'ny ranonaina ho an'izay mangita eta, izay maharesy no handova izany zavatra izany, ary ho Andriamaniny aho ary izy ho zanako. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Ray Masina manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho iraintsika eo am-pitsanganana ny raha voalahatra mialohan'ny toriteny. Aoka hitsangana ny fiangonana. Mahazo toerana riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, anapaka ao am-ponareo mandrakarivane ny fiadana ny tompo Jesosy. Amen. Andeha ny boky ny fanambarana na ny apokalipsy toko 1:20 ny 1:1 hatramin'ny 9 no raisitsika, ary io ihany koa no hitondrana ny toriteny androany. Apokalipsy toko 1:20 ny 1:1 hatramin'ny 9. Dia manasanao ary havako mba hamelatra izany eo ambany masonao. Ny boky ny fanambarana na ny apokalipsia dia boky milaza zavatra mampatahotra sady mampiorokoditra ho an'ny tsy mino, fa milaza fanantenana sy fiainana kosa ho an'ny mpino. Eo amin'ny toko 20 rehefa avy nyresaka ny amin'izay fitsarana nataon'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana i Jaona, dia izay tsy hita tao amin'ny boky ny fiainana ny anarany dia natsipy any amin'ny farimy rehetrafo. Izay ny voalaza eo amin'ny toko 20 ny 15 eo manao hoe: ary raha misy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana ny anarany dia natsipy tany amin'ny fary afo izy. Fa eto amin'ny toko 20 kosa, 1:20 kosa riavana, dia miresaka ny amin'ilay Jerosalema vaovao i Jaona, ilay toerana efa voahoman'Andriamanitra ho an'ireo izay voasoratra tao amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Toy ny ahoana ary ilay toerana nomanin'Andriamanitra ho an'ny mpino, toy ny ahoana ary ilay Jerosalema vaovao izay nomanin'Andriamanitra ho antsika mpino. Ilay Jerosalema vaovao izay nomanin'Andriamanitra ho antsika riavana dia toerana efa voahomana tsara, toerany fiadanana ary toerany mpandresy. Ilay Jerosalema vaovao toerana efa voahomana tsara, toerany fiadanana ary toerany mpandresy. Andeha ro jerevantsika amin'ny fizarana voalohany amin'ny hoe ilay Jerosalema vaovao dia toerana voahomana tsara. Ilay Jerosalema vaovao dia toerana voahomana tsara. Araka ny 2 sy ny 5 ary ny 9. Dia ny voalaza eo amin'ny 2 manao hoe: ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny.
eto ry havana dia fomba fijery anankiray no andeha hitondrantsika ny fanazavana. Nisy teolôjiana anankiray ny laza fa i Jesosy Kristy ilay nidina avy tany an-danitra, tonga tetỳ tany izy, nametraka ny vato fototra ilay Jerosalema vaovao, dia niorina ny fiangonana teo ambany fitarihan'ireo apôstôly. Ary tsaroantsika tsara ny resaky Jesosy tamin'ny Petera. Hoy Jesosy, izao kosa milaza aminao, ianao ny Petera, ary eto ambonin'ity vato lampy ity no ahoriko ny fiangonako. Dia niorina ny fiangonana. Ilay fiangonana izay resahana eto ry havana, dia io ilay fiangonana tsy hita maso, ilay fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ka tsy takatry ny sain'olombelona visavisaina hoe iza avy ireo tafiditra ho isan'izany fiangonana masina maneran'izao tontolo izao zany. Tsy hitantsika izany hoe ianao ao anatiny, ianao tsy ao anatiny, iry ao anatiny, itsy kosa tsy ao anatiny. Fa Andriamanitra irery ihany no mahafantatra hoe iza daholo ny ao anatin'ilay fiangonana masina maneran'izao tontolo izao. Io ilay Jerosalema vaovao. Isika izao kristiana atao amin'ny FJKM, Salema vaovao 67 hektara. Izany hoe efa tandindon'ilay Jerosalema vaovao, izay toerana efa voahomana tsara, efa miaingo, iaona amin'ny vadiny isika. Fa ao anatin'izany ry havana, mitarika ao amin'ny fandinihan-tena ny tompo, dia mila mandihy ny tena isika hoe iza ve efa ao anatin'ilay fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, efa ao anatin'ilay Jerosalema vaovao sa tsy? Dia ahoana ny ahafantarantsika hoe efa tafiditra ao anatin'izany Jerosalema vaovao izany isika na tsy? Ny valiny dia tsotra ry havana. Izay efa nanadio ny fitafiny tamin'ny rany zanak'ondry, izay ny tafiditra ao anatin'ilay Jerosalema vaovao, izay ny tafiditra ho mpikambana ao amin'ilay fiangonana masina maneran'izao tontolo izao. Ahoana no ahafahantsika misitraka izany fanasana ny fitafitsika amin'ny rany zanak'ondry izany? Dia amin'ny alalan'ny finoana izany. Ny finoana dia ny fanantenana ny zavatra tsy hita, fa rehefa raisinao ho tanteraka eo amin'ny fiainanao izany. Raisinao Jesosy Kristy ilay nanolotra teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjenanao, dia tafiditra ho isan'ilay mpikambana ao amin'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ianao. Tafiditra ao anatin'ilay Jerosalema vaovao ianao. I Jesosy Kristy ry havana, tamin'izy tetỳ an-tany, dia nanao fanoharana maro samihafa miresaka ny amin'izany hoe fanjakan'Andriamanitra. Raha amin'ireny fanoharana nataon'i Jesosy ireny, ilay voalaza ny Mateo 5:20, ny 1:1-7:10. Mateo 5:20, ny 1:1-7:10, izay iresahan'i Jesosy ny amin'ilay virjina 10, ny 5 endry, ny 5 adala. Ary samy nanamboatra ny fanalana izy ireo, ivoaka itsena ny mpapakatra. Ny 5 endry dia nanamboatra ny fanalany sady nitondra solika tamin'ny fitoeran-tsolika, fa ny 5 adala kosa dia ny fanala ihany metiny. Ny solika eto ry havana no hoarina amin'ny finoantsika, dia rehefa naharitrela ny mpapakatra dia samy sondria tory izy 10 mirahavavy natory. Fa noho ny mamatonalina dia nisy feony teny manao hoe indro ny mpapakatra mivoaha itsena azy, dia samy nanomana ny fanalany ireo virjiny ireo. Fa ny 5 adala ny teny tamin'ny endro hoe mba homeo amin'ny solika reo izahay, fefa ho faty ny fanalanay. Dia ahoana ozy ny endry? Sao dia tsy ho ampy ho anay so anareo, fa mandehana mividy any amin'ny mpivarotra. Tena fahendrena lehibe tokoa zany tao anatin'ireto virjiny 5 endry ireto. Dia lasa nandeha nividy tany amin'ny mpivarotra. Zareo mbola lasa tany amin'ny mpivarotra, ny mpapakatra efa tonga. Ny mpapakatra eto zany dia Jesosy Kristy. Tonga Jesosy, nakao amin'ny trano fampakaram-bady, narindrina ny varavarana.
no ny tonga amin'izay reto Virginie 5 adala ireto nandondona tonga zahay voay varavarana ozy ny mpapakatra hoe tsy fantatro ianareo miala amiko dia tahaka izany ry havana ny fanjakan'Andriamanitra mila fiomanana efa vonona ve ianao hitsena ny mpapakatra efa ampy ve ilay solika fitaiza ao aminao sa ianao lay tahaka ny Virginie 5 adala izay tsy niomana tamin'ny solika fitaiza fa fanala ihany no entinao ka rehefa maharisela ny mpapakatra maty ilay fanala maty ny afim-pinoana izay nirehatra tao anatinao dia tahaka izany ihany koa rehefa nivoaka ny mpamafy dia namafy ny voa izy nisy ny voa izay latsaka teny an-dalana dia tonga ny voromanidina nihinana azy ny voa izany dia tenin'Andriamanitra ny voromanidina dia niasan'ny Satana izay maka ilay tenin'Andriamanitra mba tsy hitoetra ao anatin'ny mpino ary ny lalana dia ireo mpino kristianina izay tsy mitoetra tsara amin'ny finoana ka rehefa tonga ny asan'ny Satana dia rendrika izy nisy ihany koa ny voa izay lasa teny amin'ny vatolampy dia nalaky naniry ireo satria nafana teo dia naniry ilay voa fa rehefa tonga ny masoandro zany dia hoarina tahaka ny fanenjehana rehefa tonga ny fanenjehana mamay dia nalazo ny tenin'Andriamanitra izay nafafy tamin'ireo maty ilay afim-pinoana izay nirehatra tao amin'izy ireo nisy ny voa izay latsaka tao amin'ny tsilo dia niara-nanilo tamin'ny tsilo tao izy fa rehefa naniry dia nigejainy ny tsilo izany hoe ny tsilo dia ireo asarotan'ny fiainana izay manangeja ny olona ary rehefa miara-maniry ao amin'ny asarotam-piainana ny tenin'Andriamanitra dia voageja lasa tsy hita intsony ny heriny fa ny voa izay lasa teo amin'ny tany tsara dia ireo lay naniry namoa avy zato eny avo arivo eny ry havana ny voa izay nafafy tamintsika aoka mba hitoetra ao am-pontsika ho tany malemy anorenany tenin'Andriamanitra ny fontsika tsirairay avy mba hahafahantsika miomana hitsena ny mpapakatra efa miaingo tsara iaona amin'ny vadiny fa ny hitantsika faharoa ihany koa ry havana ny amin'ilay Jerosalema vaovao faharoa dia toeran'ny fiadanana Jerosalema vaovao faharoa dia toeran'ny fiadanana araka ny 1 sy ny 4 dia ny voalaza eo amin'ny 1 manao hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony eto ny ranomasina dia entina nehoana ireo korotana ny fiainana izay miaina ao anatin'ny fahoriana ny fahafatesana fantatsika tsara ny ranomasina toerana mampidoza toerana izay ahitana angano ary efa betsaka ny olona natelin'izany ranomasina izany fa ny zavatra anankiray ihany koa izay tokony ho ao an-tsaintsika rehefa miresaka ny hoe ranomasina dia toerana manasaraka ny olona tany amin'ny nosy anankiray antsoina hoe nosy Patmo i John no nanoratra ity boky ny Apokalipsy ity nosy kely anankiray voadidina ranomasina teo izany dia tsapany John fa ny ranomasina no hevitra mampisaraka azy amin'ny fiangonana sy amin'ireo mpino kristianina ireo namany any ampitany ranomasina fa ao anatin'izany ry havana rehefa miteny izany John eto hoe tsy hisy intsony ny ranomasina dia tsy hisy intsony ny korotana tsy hisy intsony ny fifanaitainana ny fahoriana ny fangiriforiana ny fahafatesana ary ao anatin'izany ihany koa dia rava ny hevitry ny fisarahana ilay hevitra manasaraka ny olona amin'ireo namany amin'ireo mpino kristianina tahaka azy amin'ny fianakaviana
rava ny ranomasina, tsy hisy intsony ny ranomasina. Ary ny tsy fisian'ny ranomasina ihany koa dia ahafahana ihany koa mandrava ilay hevitra mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Dia eo ny voalaza eo amin'ny 9:7 ny Apokalipsy 2:20 manao hoe: ary nareo femahery avy teo amin'ny seza fiandrianana ao nanao hoe: indro ny tabernakelin'Andriamanitra eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olona ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia Andriamanina. Ny tabernakely ry havana dia manambara ny fanatrehan'Andriamanitra, manambara ny fiarovan'Andriamanitra ihany koa. Atsiarovantsika ny tantaran'ny zanak'Israely tany Neneva. Zanak'Israely mamakivaky ny ho any amin'ny tany Kanana, ilay tany tondra-dronono sy tantely. Fa ny tabernakelin'Andriamanitra no nialoha lalana azy ireo. Rehefa eo ny tabernakelin'Andriamanitra dia mahatsapa ho tsara fiarovana, mahatsapa ho mandry ivony vato ny zanak'Israely, satria eo ny fan'Andriamanitra. Eo ihany koa ny fiarovan'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no mitari-dalana azy ireo ho any amin'ny tany Kanana. Ka eto izany ry havana, ny tabernakelin'Andriamanitra dia maneho ny fitarihan'Andriamanitra, maneho ihany koa ny fanatsehan'Andriamanitra ao amin'ilay Jerosalema vaovao. Dia eo ny voalaza eo amin'ny 9:4 manao hoe: ary ho fafany ny ranomaso rehetra eo amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fanaitainana na fitarainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Izany hoe ny ranomaso, ny fahoriana, ny fahafatesana, ny fitarainana, ny fanaitainana dia zavatra taloha ireny, tsy tafiditra intsony ao amin'ilay Jerosalema vaovao. Efa lasa avokoa ireny. Rehefa ireo zany ny foana, tsy misy intsony miampy ny fanatrehan'Andriamanitra ny olona ao amin'ilay Jerosalema vaovao, dia tanteraka ao ny fiadanana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, tsy hoe atao miandrandra ny lanitra akory isika amin'izany toriteny izany, ka hoe anantena ny zavatra tsy misy, fa afaka iainantsika sahady. Dia ny ety tany ilay Jerosalema vaovao, raiso Jesosy Kristy, ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, hampanjakao atokantranonao Jesosy Kristy, ho mpanjakanao, ho mpiany fiainanao, ho mpiany ankohonanao, dia ho tanteraka ao atokantranonao ilay Jerosalema vaovao. Tapao ny hevitrao ry havana, ao anatin'ny fandinihan-tena isika izao, fandinihan-tena mitondra ho amin'ny fiovana. Mibeba ianao, tapao ny hevitrao, atao vompanjaka ao atokantranonao Jesosy Kristy. Fa rehefa Jesosy no manjaka ao atokantrano, tsy hisy intsony ny ranomasina, rava ny hevitra manasaraka ny mpianakavy, afaka mifankahita, afaka mifampiresaka, mifampizara fitiavana, mifampizara zavatra mahafaly, ny mpiaramonina, ny tokantrano, satria misantatra sahady ilay Jerosalema vaovao. Inona moa ry havana no endrika ranomasina izay iainantsika pino amin'izao vaninandro farana izao? Eo ohatra ny teknôlôjia, ny telefônina. Samy variana ao amin'ny telefônina ny mpianakavy. Ny olona any alavitra ay tsara mifandray aminy, fa ny olona akaiky anao indray no lasa tsy hitanao, lasa tsy hainao miresaka aminy. Nefa rano dia alefa mesazy ny resaka atao ao an-trano. Fa ny zava-misy ihany koa, ilay ranomasina izay manasaraka ny olona amin'izao dia ny fitiavam-bola. Misy olona ane ry havana dia tena hoe vao mangiran-dratsy dia lasa mivoaka ny trano, tsy mody raha tsy efa alina, efa misivy alina vao mody. Na ny zanany ary mahafantatra fotsiny hoe misy an'izany dady izany, fa mbola tsy ary nahita anazy, efa elany tsy nahita anazy, satria andevozy ny fitiavam-bola. Dia tahaka izany ihany koa ny fianarana. Rehefa ny fianarana no ataonao lahara-pahamehana eo amin'ny fiainanao, imatimatesanao, dia lasa tafasaraka amin'ny ankohonanao ianao. Lasa misy
hevitra manasaraka anao amin'ny ankonanao. Dia tsy mahatsapa fiadanana ianao fa fitaintainana lava hoe anahoana ary ilay fanadinana, anahoana ary ilay soutenance. Fa rehefa Jesosy Kristy ry havana no ataontsika manjaka ao atokantranotsika, dia lasa mifampizara fifaliana isika, mifampizara lahelo ary mifampitondra izay zavatra tsy zaka. Anahoana ny tontolo andronao androany? Nafinaritra. Inona ilay nafinaritra? Nisy olona mifampizara tenin'Andriamanitra dia tahaka izao ilay izy. Dia lasa misy fifampizarana mahafinaritra ao atokantrano. Iaino ry havana, ilay Jerosalema vaovao dia ny etỳ an-tany. Fa ny fizarana fahatelo, amin'ilay Jerosalema vaovao fahatelo, toeran'ny mpandresy. Ilay Jerosalema vaovao dia toeran'ny mpandresy. Araka ny andininy fahaenina sy ny fahafito, dia hoy ny voalaza eo amin'ny andininy fahafito manao hoe: izay naharesy, izay maharesy no andova izany zavatra izany, ary ho Andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Amen. Ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany ry havana, dia niaritra fanenjehana mamahy ny mpino kristianina. Ny emperora Néron no nanjaka, emperora Romana io Néron io. Tamin'izany fotoana izany dia efa nivoaka ny didim-panjakana, fa izay rehetra tsy miaikohaka eo anatrehan'ny emperora dia ho vonoina ho faty. Ny kristianina nefa mampanara-dia an'i Jesosy Kristy azy, tsy ekohaka eo amin'ny sarin-javatra, tsy ekohaka eo anatrehan'ny olona mihitsy, satria fanompo-tsampy izany. Dia rehefa tsy nety ekohaka teo anatrehan'ny emperora, ny mpino kristianina dia nenjehana, ary ny fanenjehana dia tena namaivay ny afara tamin'ny fahafatesana. Fa izay naharesy, izany hoe izay mpino kristianina niorina tamin'ny finoana, naharitra fanenjehana, izay no andova ilay Jerosalema vaovao. Jerosalema vaovao zany dia toeran'ny mpandresy. Jesosy Kristy no efa nandresy ny fanenjehana, efa nandresy hatramin'ny fahafatesana. Ary rehefa miaraka amin'ny Jesosy isika dia manoatra noho ny mpandresy, satria Jesosy Kristy no mampandresy atsika. Dia amin'ny andininy fahavalo dia voatanisy eo ny lisitra ireo olona resy. Hoy ny voalaza amin'ny andininy fahavalo manao hoe: fa ny osa sy ny tsy mino. Ny teny hoe osa dia izay nazahoana ny teny hoe kanosa. Ny osa izay resahany Jaona eto dia ireo mpino kristianina izy taloha. Nino an'Andriamanitra? Nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo. Fa rehefa tonga ny fanenjehana, lasa nivady-pinoana, dia lasa nitsangana ho mpamadika ireo mpino tahaka azy. Izay zany ilay osa. Tsy mahasamihatrika ady sarotra, tsy mahazaka fanenjehana mamahy. Dia izay ihany koa ilay ambara hoe tsy mino, ny vetaveta. Tena efa maro izao ny endrika isehoany ny fomba betaveta eo amin'ny tontolo misy atsika. Isan'izany ny fiainana ny Sodomita, izay tena isondro ny fandravana ny Sodoma sy Gomora. Ry havana, tsy ho tafiditra ao amin'ilay Jerosalema vaovao mihitsy ny olona miaina araka izany fomba betaveta izany. Ny rona tsara mamaofady, zavatra misy mampalahelo. Vao classe de 9e ny ankizy dia efa mahita izany, orona tsara mamaofady izany. Tena mampalahelo. Dia efa zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra no manjaka ao anatin'ny zanakitsika. Dia voalaza ihany koa moa ny mpamon'olona, izany hoe ilay mpanenjika ny mpino, ny mpijangajanga, ny mpanahody ratsy, ny mpanompo sampy. Izany hoe ireo olona izay nekohaka teo anatrehan'ny sarin'ny Néron. Ny mpandainga rehetra dia anany anjarany any amin'ny farimy rehatrafo sy solofara. Izany ny fahafatesana faharoa. Zava-misy izany eto ry havana, ireo olona resy ireo dia tsy ho foanana avy hatrany. Fa inona zava-misy? Tafasaraka mandrakizay amin'Andriamanitra any amin'ilay toerana misy ny fangiry firiana sy ny fijaliana, ilay antsoina hoe afo be. Dia mijaly mandrakizay, midradradradra, mitomany
vokatry ny fanaitainana, tsy ahitana fiadanana tsony any. Fijaliana mandrakizay no sahaza ho an'ny olona resy. Ao anatin'ny vanim-potoana ny karema isika izao, fotoana ny fandinihan-tena, ialao avokoa ireto toetra izay maneho ny fahareseny, fa mety ezy ianao ho mpandresy ao amin'i Jesosy Kristy. Raiso Jesosy Kristy ampandresy anao, ahafahanao miatrika ny fanendrehana, ahafahanao miorina tsara amin'ny finoana, mampanjaka an' Jesosy Kristy ao atokantranonao, eo amin'ny fiarahamonina misy anao, any amin'ny toeram-piasanao, mba ahafahanao mamonjy ny tenanao, mamonjy ihany koa ny mpiarabelona aminao. Fa ilay Jerosalema vaovao dia toeran'ny mpandresy. Te hampandresy anao Jesosy, ianao sisany manapa-kevitra, anjaranao ny manapa-kevitra. Indro aho ozy izy efa mijoro eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihaino feo ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho, ahary sakafo aminy, ary izy amiko. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, raha fitinina izay rehetra voalaza teo, ilay Jerosalema vaovao hitantsika voalohany teo dia ny hoe toerana voahomana tsara. Ilay Jerosalema vaovao dia toeran'ny fiadanana, ary ilay Jerosalema vaovao fahatelo dia toeran'ny mpandresy. Meteza ry havana, onona ao anatin'ilay Jerosalema vaovao isika, ilay fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, midira ho mpikambanao ianao, dia ho tanteraka eo aminao ny fiainan'ny fiadanana, ny fiainan'ny fahasambarana, ny fiainam-pandresena, ary miomana hitsena ny mpampakatra, izay manatsofina ety miaina, aoka izy iaino izay teny rehetra lazain'ny fiangonana, lazain'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Izany ry havana no sitrapon'Andriamanitra izay nambara tamintsika, sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tomponay, ho amasinina miaraka amin'ilay raitsotoa sy ny fanahy masina ny anaranao. Misaotranao izahay ny amin'ny sitraponao izay nambara taminay teo, ny sitraponao izay nampafantatra anay ny amin'ilay Jerosalema vaovao, izay toeran'ny voahomana tsara, toeran'ny fiadanana, ary toeran'ny mpandresy. Jesosy, ianao no hanome anay ny fahafahana iaina sahady ao anatin'izany Jerosalema vaovao izany. Raisy Tompo izahay, anjakanao, ahafahanay mampanjaka anao eo amin'ny tontolo manodidina anay, ahafahanay miaina ao anatin'ilay toerana izay efa voahomana tsara, ilay toeran'ny fiadanana, ilay toeran'ny mpandresy. Tompo, mamindrafo aminay, mamela ny elokay tamin'ny nandehananay tsy araka ny sitraponao, tamin'ny fahosanay, tamin'ny tsy finoanay, teo ihany koa ny fahavetavetanay, ny fijangajangana, ireo karazam-paharatsiana maro samihafa. Tompo, diovy izahay ho afaka amin'izany tsy fahatanterahana izany, mba tsy hiara-ny fahafatesana faharoa dia ilay fahariy mirehatra-afo, toerana ho an'ny fijaliana mandrakizay, ilay toerana lavitra anao. Tompo, tsy ho aminay ireto ane no amin'izany fahaverezana izany, fa isan'izay hovonjena izahay, isan'izay mpandresy izahay, isan'izay mpandova ny Jerosalema vaovao, ilay paradisa no manina ao anay izahay. Mieno anay ao anatin'izao vavaka mangina izao, eno ny fifonanay.
Jesoa, izany no vavaka fifonana, mipololotra avy any am-pona tsirairay avy. Tenao ilay Andriamanitra mpamindra fo, no amelany elokay sy hamindra fo aminay, anadio anay, ahafahanay manasa ny fitafianay amin'ny rany zanak'ondry, ahafahanay ihany koa miaina indray ny fanavaozana izay atolotra ao anay. Ianao dia efa miteny manao hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra, ary ankehitriny dia efa tanteraka izany. Dia ho tanteraka aminay tsirairay avy isam-batan'olona ane ny fanavaozanao. Ny anaranao Jesosy, amen. Raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana, eo am-pitsanganana ry havana ny teny famelan-keloka izay atolotro ny Tompo atsika. Aoka hitsangana ny fiangonana. Hoy ny Tompo manao hoe: fa indro izao mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka tsy ho tsaroko intsony ny taloha, na mby ao an-tsaiko akory aza. Fa mifalia kosa sy miravoravo mandrakizay, satria mahary izany aho. Fa indro maro an Jerosalema ho fifaliana aho, ary ny olono firavoravona. Amen. Ko ambara ry havana, fa voavelany elokareo no ny anarany masina. Aleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany elo, sy voasarina ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Amen.
dia raha antsika manonona ry havana ny fanekempinoana nikianina na ny fanekempinoana laharana faharoa amin'ny liturjia manao hoe isika mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na antsika ary ny Jesosy Kristy tompo iray zanaka lahatokana nateraky ny rainy talohan'izao rehetra ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy nombona teo amin'ny azo fijaliana ho famonjenantsika tamin'ny nanapahany Pônty Pilato izy maty izy ka nalevana nitsangana tamaty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanakavanany ray avy any ny viany indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakana isika mino fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany sika mino masina miorina eo amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaiky ny batisa iray ho famelan-kely sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ry havana. Izao dia anatanteraka ny anjara irany ny atoko-pihira.
Miombona amin'ny vavaka fangatahana isika. Vavaka isika ry havana. Ry iray mandrakizay, indreto izahay, miondrika eto anatrehanao. Tompo, manome voninahitra anao izahay, mideranao izahay, misaotra anao izahay, fanomenao fotoana ahafahanay mangataka eo anatrehanao. Indreto izahay mitondra ny fangatahanay, mitondra ny etaetam-ponay eo aminao Andriamanitra. Petraka eo am-pelantananao Tompo, ny mpino tsirairay avy isam-batan'olona. Ianao Jesosy Kristy no ahatosy hantanteraka ny fikasan'izy ireo. Ianao no irinay, anjotraka ny fahasoavanao sy ny fiadananao eo amin'ny fiainan'izy ireo. Ny fitahianao Tompo no anjaka feno eo amin'ny mpino kristianina tsirairay avy. Petraka eo am-pelantananao ny asa fivelomana, tenao no ampiroborobo izany mba ho tonga aloharan'ny-pahasoavana. Eo ihany koa ny fianarana izay ataon'ny ankizy, tenao nanolo-tsaina mba ahafahan'izy ireo mahatafita soa amin'ny fianarana izay imatimatesana. Petraka eo am-pelantananao Tompo ny amin'ny tsy salama, tenao Jesosy Kristy no hikasika azy, hanome ny fahasalamana, hampodindray ny heriny. Tenao Andriamanitra no hanomeanay vatana salama, tomady entinay manompo anao. Petraka eo am-pelantananao Jesosy ny amin'izao fiangonana izay misy anay izao, FJKM Salema Vaovao 67 hectare. Ianao Andriamanitra no ampahery ny tsirairay avy, miainga any amin'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny ankohonany, ny biraony fitandremana, eo ihany koa ireo dekona ny loholony sy ny biraony sampana, ny kristianina tsirairay. Ianao Andriamanitra no ampiroborobo ny asa fitoriana filazantsara izay ho tanterahany eto anivon'ny fiangonana. Eo ihany koa ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ianao Andriamanitra no mahafantatra, ianao no mahita, ianao no ampitoetra ny fiangonana mba ho tena fanasina, ho fahazavana eto amin'ity nosinay malalana ity. Tsy adinay mitondram-bavaka ho an'ny sampanasa fampandrosoana ny safy FJKM. Ianao no ampahery ireo tompon'andraikitra misehatra eo anivon'izany sampanasa izany. Ianao no ampiroborobo ny asa fampandrosoana izay matimatesany sampana, mba hatonga izao firenena izao ho toeran'ny fiadanana, ho toeran'ny fandriampahalemana. Tompo, ianao ihany koa no ampihavana ny vahoaka malagasy, ny firenenay apetraka eo am-pelantananao. Mampahereza Tompo ny mpitondra, mampahereza ihany koa ireo rafitra isan'ambaratongana izay ny amin'izany fanavaozana hitondra ny fanatsarana eto amin'ity nosinay malalana ity. Petraka eo am-pelantananao Jesosy ny amin'ireo voafonja, ao ireo izay tena nanao ny meloka, dia ianao no ampahery azy, ianao no ampitodika azy ao aminao Jesosy Kristy mba ahafahan'izy ireo misitraka ny famonjena. Eo ihany koa ireo izay voahenjikendrika tamin'ny elokatsina, dia ianao no ampitraka azy, ianao tsy ahafoana ny fanantenana ao anatiny. Ianao Jesosy Kristy no hanome azy ireo fahafahana, ilay fahafahana ao am-po izay tsy hananany tsy mino, fa ny mpino irery ihany manana izany. Tompo, ianao mahafantatra izay mahasoa anay, na mbola tsy miloaka akory aza ny vavanay, dia fantatrao ny amin'izay mampety ny fiainanay tsirairay avy. Ianao no angatahanay, ianao no talaonay mba hatosy hantanteraka izany eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ny vavakay dia ampiarahanay amin'ilay vavaka izay nampianarinao ny mpianatrao fa izay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho masinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety atany tahaka ny any an-danitra. Meonay noho ny anina sahazaonay, ary mamelany elokay, tahaka ny amelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ifampiarahaba isika ry havana, miarahaba nareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Tafiditra soa anatin'ilay Jerosalema vaovao, ny fifalian'ny Tompo, ny fiadanan'Andriamanitra anjaka feno ao am-ponareo tsirairay avy. Andeha ry havana, ho raisitsika ilay Filipianina 4 dia ny 4 hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo, hoy izao indray mifalia. Dia raisy tanana ny eo akaikinao, sady tsikitsikio izy,
dia tonoany ao amin'ny Filipianina 4:4 mifalia manjakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Zany olona ao anatin'ny Jerosalema vaovao zany olona falifaly zany miramirana zay nentina anehoanao ilay fiadanana ao anatinao manam-pifaliana ianao eo tanteraka amintsika tokoa zany hoe mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo izany. Tonga eo fotoana zay ilazana ny raharam-piangonana isika. Enery aterina ny fiarabana ho antsika mpianaka avafonana ilay amin'ity alahady fahatelo ny volana marsa ity araka dia efa ny fampiarabana teo dia hanana ny fifaliana mandrakarivana isika ao amin'ny tompo ary izany no irina sy angatahana amin'ny mandrakariva. Zavatra vitsivitsy ihany no ambara amintsika ao aorianan'izao filazana ny raharahan'ny fiangonana izao dia izy ihany koa ny solitena ny komitin'ny fanorenana anao ny fanentanana samy hafa eto dia rehefa vita moa zany dia izy no hiakatra eo. Ny fandaram-potoana ny ivelany misy anankiroa izy reto tsara ho fantatsika fiangonana ihany ny fandaram-potoana zay iombonatsika amin'ny synodam-paritany na amin'ny fikambanana na amin'ny sampana hafa. Ny amin'ny talata ho avy zao zany dia izy ny komity lehibe ny synodam-paritany izay ho tanterahana any Mahabo fanantenana. Izy moa zany solitena manatrika an'ireny komity lehibe izay tanterahany synodam-paritany ireny. Ny alakamisy 7 ny volana marsa ho avy zao dia eny Antsahamanitra izy ny fiofanan'ny mpiandry sy ny mpiomana ao amin'ny sampana fifoazana moa zany dia miomana ho amin'izany ny mpiandry sy ny mpiomana ho amin'izany fiofanana amin'ny alakamisy eny Antsahamanitra izay. Ny sampana vokovokomanga raha hariva midorora sasany fitezapana eto amin'ny fiangonana miantso ny mpikambana rehetra zany amin'ny sampana vokovokomanga ho amin'izay fitezapana izay. Ny sampany alina kristianina kosa efa misy ao ilay hoe cœur d'homme dia raha hariva mirora sasany zany ny fianaran-kira ho an'ny sampany alina kristianina ianareo cœur d'homme izay. Ny Dorcas amin'ny ray ora tolakandro ny fotoana eto amin'ny fiangonana andeha amonjy an'ilay asa sosialy izay ho tanterahana etsy amin'ny FJKM Andavamamba Kristy Velona, asa sosialy izay tanterahana amin'ireo ray aman-dreny mpitandrina izay efa nisotro ronono na ny vadina velon'izy ireo dia amin'ny ray ora tolakandro zany ny fotoananareo eto amin'ny fiangonana Dorcas folo trano. Zay zany no manatanteraka an'io asa sosialy etsy amin'ny FJKM Andavamamba Kristy Velona io. Ny fanamina moa dia akanjo fotsy sy ny shalina manga zany no anaovana raha hariva. Fikambana mpitoro-teny sy katekista miantso ny mpikambana rehetra rehefa avy eo ao aorianan'izao fanampom-pivavahana zao izy fivoriana izay ho tanterahana izy ny tatitra izay ho atao kanefa izy ihany koa ny fandraisana fanapahan-kevitra dia tsara ny atongavana zany amin'izay fivoriana izay. Ny AFF fanomanana ny tafika masina izay ho tanterahana eny tsara mandimby farantsio dia izy ny fiofanana izay ho tanterahana indray aman-dreny mpitandrina ao anatin'reto alahady telo mifanesy reto zany dia ny anio hariva amin'ny 4 ora dia ny amin'ny alahady heriny ary ny amin'ny alahady 7 volana marsa. Ireo alahady telo roa zany no anaovana ny fiofanana samy amin'ny 4 ora hariva avy. Amin'ity zany somary entitra kely hoe izay tsy manao fiofanana dia tsy mandeha amin'izany tafika masina izany. Ny eo antsoina zany dia ny sampana sy ny fikambanana ireo solitena roa isaky ny sampana ary indrindrandrindra moa zany ny sampanasa fitorenana filazantsara no manao izany sy ireo mpiatafika no manatanteraka sy miatrika an'izay fiofanana izay. Ny sampana fifoazana amin'ny alahady heriny anio eto amin'ny fiangonantsika dia manomana rindran-kera lehibe mba hoentina anaovana ny trano eny Antanbomena.
amin'ny alalan'ny sampana fifoazana nanaovana ny trano, fa rehefa vita kosa ny trano dia any fiangonana FJKM Mahasalema vaovao atsika fiangonana zany ny trano, ka dia miara-miombony sika miara-metana ho amin'ny fanatanterahana sy ny fanatotosana zany trano izany, ka dia misy rindra-kira lehibe zany ho tanterahana eto amin'ny heriny anio manomboka mirora sasany eo ny ampy fitia, eo ihany ny tropetra fanantenana 67 hectara, ary eo ny feofia zay ireo zanakitsika ao anatin'ny sampana fifoazana zay ao anatin'ny siapitezana moa. Dia isy ny valopy fanasanatsika azotsika raisinao ivelany eo ho amin'izany fiatrehantsika ny rindrakira lehibe zay ho totosaina amin'ny heriny anio izay. Ny fandaram-potoana samihafa eto amin'ny fiangonantsika kosa dia amin'ny sabotsy faefatra ny volana aprily no fiofanana ho an'ireo ray aman-dreny zay hanao batisany zanany ny alahadin'ny Paska. Ny sabotsy faefatra ny volana aprily amin'ny valo maraina fiofanana zany ho an'ireo ray aman-dreny zay manam-pikasana hanao ny batisany zanakareo ny alahadin'ny Paska. Ny sabotsy efatra aprily ihany dia amrora sasany fantatsika fa sabotsy melohan'ny fandraisany io na dia hoe melohan'ny Paska ihany koa aza, dia tanterahana ny fivorian'ny mpandray fanasany tompo sy ny fivorian'ny mpihevitra raha, tonga dia mitambatra izy zany amin'io sabotsy io manomboka amin'ny rora sasany dia avy hatrany dia mifarana amin'ny fanomanam-panahy. Dia aorinan'izay aorinan'ny fanomanam-panahy zany atao hoe tapitra eo amin'ny telo sasany na amin'ny efatra latsaka eo dia isy ny fanadiovana faobe ny fiangonana zay ho tanterahantsika fiangonana raha teo moa zany amin'io sabotsy faefatra ny volana aprily dia manasa atsika fiangonana mba handray anjara ho amin'izany hoe fanadiovana ny fiangonantsika izany ary mba ho fiangonana madio ny fiangonantsika, ary dia mitondra moa zany ireo fitaovana zay veritsika fa hoentina natanterahana zany asa fanadiovana izany. Ireo zany no fandaram-potoana amin'io sabotsy efatra aprily io, somary mifanetinety kely izy kanefa na izany aza dia mindro sy mahatoky sika fa dia ho tanterahantsika amin'ny fitiavana izany asa zay ho tanterahantsika eto amin'ny fiangonana izay. Ireo zany no raha vitsivitsy zay ambara amintsika dia araka nambarako teo dia hiakatreto ny solotenan'ny komita fanorenana hanao fanentanana voy ho antsika. Dia manonona trano ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra riavana. Andehantsika amaky ny soratra masina ny tantara voalohany ny toko 720. Nanaovan'i Davida ny tempolo zany Solomona zanany. Ny tantara voalohany ny toko 720. Ny andininy fahaenina ka hatreo amin'ny 7 ihany no vakitsika riavana. Tantara voalohany toko 720, ny andininy fahaenina hatramin'ny 7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia samy nazoto nanatitra zavatra ny lolon'ny fianakaviana sy ny lehibe ny fireneny Israely ary ny mpifeharivo sy ny mpifehizato mba mimpitandrina ny raharahany mpanjaka ka nanome izay nanaovana ny fanompona amin'ny tranon'Andriamanitra. Dia talenta volamena 5,000 sy darika rayal, sy talenta volafotsy rayal, sy talenta varahina 7,000 mba amin'ny rayal sy ny talenta vy rayetsy. Ary izay nanana vatosoa dia nanome azy ho amin'ny rakitra ny tranon Jehova ho tehiriziny Jehela Geresonita. Dia faly ny vahoaka no ny fahazoton'ireo, fa tamin'ny fony rehetra no nahazotoany nanatitra ho an'i Jehova, ary Davida mpanjaka koa faly dia faly. Amen. Zavatra telo riavana no ifanentanana. Ny voalohany dia mahakasika ny randonnée, hetsika ny komity mahakasika ny tranobe Espace Salema zay atao ao ambadika antsika ao. Raha sitrapon'Andriamanitra zany dia amin'ny sabotsy 20 marsa zao
dia ho tonga indray le randonnée zay ataotsika sy fanaotsika atao amin'ny fiangonana. Amin'ity dia any Ambohimanambola no mandeha isika, miainga eto amin'ny enina sasany dia miverina amin'ny 3 sasany. Ny fiangana amin'ny enina sasany dia mandeha iry amin'ny gara Soarano satria mandeha machine izany tsika amin'ity dia makeny Ambohimanambola. Ny fisakafoanana dia any amin'ilay zaridaina Rose kely, misy zaridaina somary miavaka kely ao Ambohimanambola ao mety efa nisy tantsika ao zany ny ataony fisakafoanana rehefa atoandro. Ny sarany io randonnée io dia 4,000 ariary. Io 4,000 ariary io dia ao zany ny sakafo, ao ny frais mandroso sy miverina, dia ao koa ny frais ny guide, ny rano sotroina, dia fanano fahafoizana efa fanaotsika zany. Io zany ny fampizarana 4,000 fa ianao mba mahalala zay atao araka ny soratra masina zay efa vakitsika teo fa dia samy nanao tamin'ny fonony ny vahoaka ary dia samy nanatateraka izany ary dia samy nanana ny fifaliana. Ny faharoa ry avana dia momba ny tranontsika le ato ambadika ato. Reny amin'ny diakonina reny dia misy taratasy kely izay maneho an'le zavatra anaovana le béton, le dalle, le poutre ary le chaînage zay ataotsika tsy ho ela atoato, miankina amin'izay zava-misy sy zay azo avy any amintsika ihany. Dia ao zany ny souma, ao ny fer, ao ny boireau. Hitanao iny amin'iny zavatra zarainy diakona iny. Ka raha mba resy lahatra ianao ny amin'izany dia tena isorana sahady ianao. Betsaka tena betsaka. Ny souma ilaitsika fotsiny dia 300 gony, 300 sac zany. Ary izy dia tsy maintsy hoe taterahana indray andro. Raha manomboka amin'ny 3 atoandro zany dia mifarana any amin'ny 20 alina. Satria tsy zavatra tsy vita adiny 3 le béton eo. Dia tena miezaka zany tsika hoe vory daholo io fitaovana io dia tena zay vao manomboka an'ilay asa. Ka dia entanina tsika fiangonana, asan'ny fiangonana io. Zay ny fanentana tsika ny amin'ny soratra masina hoe tsisy zavatra hoe anizy io na aniza fa an'Andriamanitra ary zavatra tantara mipetraka ho atsika fiangonana. Ny farany fahatelo dia momba le rakitra rodorodo. Zao zany tsika dia efa miomana sahady fa amin'ny alahady fa 7 ty volan'ity dia misy ny atao hoe rakitra rodorodo. Na antsoina hoe rodorodo ny salema indray zany io. Dia akoatra le vatatelo zany misy sobika be anankiray ho ataotsika eo. Dia zay nazy fahasoavana rehetra satria tsy zao zany izy io vao tomboko. Dia natany amin'ny janoary tany ianao zany, natany amin'ny février na batisa na mariage, na nisy ny zavatra niseho teo amin'ny fianakaviana ka anehoanao fa Andriamanitra no nanomenao an'izany dia entitsika amin'io alahady faha 5 amin'ny 7 ny volana mars amin'ny farany volana io. Dia efa miomana zany tsika amin'izany rakitra rodorodo zany amin'izay mba ataotsika ho an'io asan'Andriamanitra io. Fiteniko mandrakariva ry havana dia nyzao ny hoe zay mahalala nataon'Andriamanitra taminy any no mahalala no ataony amin'ny Andriamanitra. Ary hitatsika tsara ny teny soratra masina teo fa dia hoe ny fireneny Israely, ny vahoaka ny Israely, Andriamanitra zany tsy mba niantso ny Kananita mihitsy hanao ny taniny na ny tranony, tsy misy eo amin'ny Baiboly zany. Ka dia hoe iantso ny Jibosita, iantso ny tsy manao an'izany Andriamanitra. Zanaky Israely zay ihany eo, ary ny vahoaka ny Israely, ary ny fireneny Israely. Tsika asianao ane zany, tsika asianao zany ny fiangonana. Ka dia io ny asa ry havana dia apetraka amintsika fa dia samy mahery dia samy tahin'Andriamanitra dia ho azy rery an'ny voninahitra. Amen. Manatanteraka ny rakitra isika ry havana. Mandritry ny rakitra dia ny atoko-pihira no manao ny anjara hirany. Tsaro fa ny mpanome-pifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Emiroso ary isika.
Anolotra nirakitra isika amin'ny hira izay efa voalahatra. Aoka hitsangana ny fiangonana.
mahazatra antsika moa rehefa lahady fahatelo toy izao amin'ny fidirana faharoa dia misy ny asa sy ny fampahirezana. Ka iomanan'ny mpiandry hamonjy ny toerany dia ataontsika ny hira fa 570 ny 9 sy ny 9. Ny hira fa 570 no iraintsika ny 9 sy ny 9. Jesosy Kristy tomponay io, ankalazaina miaraka amin'ny Raisitosy ny fanahy masina nge ny anaranao. Misaotra anao zay satria niteny taminay indray tamin'ity anio ty ianao. Nanambara ny sitraponao taminay fa manomana toerana vaovao, manomana fiadanana ho anay amin'izay rehetra mpandresy ao aminao. Misaotra indrindra Tompo satria fantatra efa nanatrika anay tokoa ianao ary niara-niasa tamin'ny mpanomponao ary mbola manaiky koa hiara-iasa amin'reto mpanomponao reto amin'izao fotoana izao. Misaotra indrindra Tompo, miteza ary ianao hiasa manan-kery amin'ny mpanomponao. Miteza ianao anome rano velona an'izay rehetra manatona anao ampanetretena ankehitriny. Reo ny vahoaka anao, mangetaeta ny famindrapo avy aminao, mangetaeta ny famelan-keloka avy aminao, mangetaeta ny fanahinao masina. Miteza ianao hanome ny rano velona avy aminao, hanasa ny lotom-panahy rehetra ao anatin'ny tsirairay avy. Ary miteza koa ianao andray ny fahasoavana, andray ny famindrapo, andray ny zay rehetra nomeny Jesosy Kristy anreto vahoakanao reto. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpiandry tsara nanaovana izany vavaka izany. Amen. Zao ry havana, teo vakina amintsika ny team-pahefana izay hanorenana izao asa masina izao. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino aho ny asa ataoko no ataoko, ary nao asa lehibe ino izany aza izy satria izao mankany amin'ny ray. Ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary izao angataka amin'ny ray, ary izy mianareo mpananatra hafa mba ho aminareo mandrakizay. Dia amin'ny fanahy fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ary hoy izy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay mino sy atao batiza no vonjena,
fa izay tsy mety mino no eloiny. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Amoaka demony amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Andray menarana izy, ary na dia hisotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy hampaninina azy izany. Hametra tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo, rehefa niteny taminy, dia nampiakarina ho any an-danitra, ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasaka nitoro teny eny tontolo eny, ary ny tompony ara-asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay momba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany, na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza haingonana roa na telo amin'ny anarako, dia ao afovoany aho. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo. Tahaka nandrahandray ahy no andrahako anareo kosa. Ary rehefa nilazany izy, dia nanisy fofonaina. Ka hoy izy taminy, raha izy ny fanahy masina. Na elokiza no avelanareo, dia voavela izany. Ary na aniza kosa ny tsy avelanareo, dia tsy voavela izany. Amen. Vavaka isika Tompoko. Ry Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay io, ianao izay manatrika anay eto ary miara-miasa aminay, misaotra mankasitraka anao Tompo ny amin'izany teny mpahefana nomenao entina norenana izao asa masina izao. Misaotra Tompo fa ny teninao dia teny masina, ny teninao dia sabatra roa lela enti mandresy ny asan'ny maizina eto amin'izao tontolo izao ity. Misaotra koa fa ny teninao Andriamanitra dia sabatra roa lela entina manavatsava ny fon'ny olona ahaizany mandray ny teninao masina. Ny teninao koa dia fanilon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay mizotra ho any amin'ilay Jerosalema vaovao. Ankehitriny dia misaotra fa mbola ny teninao koa no entina andravana ny asan'ny Satana tsy miteraka vokatsoa eo amin'ny fiainan'ny zanakao, koa indro ny mpanomponao izay efa nofidinao anatanteraka izany amin'ny alalanao Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy. Misaotra Tompo. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ilay voaombo teo amin'ny fijaliana, ilay tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, Andriamanitra velona, tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andidiko anao Satana, mandidy anao faingana, izao ankehitriny izao, miala faingana Satana, mandeha makany amin'ny fahirimy rehetrafo, amin'ny adresy tokana ho an'ny devoly sy ny miaramila andrehetra. Fahavalo efa resy anao Satana, efa ravany mandanao, tsy manana anjara sy fahefana tenao. An Jesosy reto olona ireto, vidin'Andriamanitra lafo tamin'ny raha andreo. Mahery Jesosy Kristy, mahery ny rahan'i Jesosy. Resy anao Satana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, no andidina sy androana anao. Miala Satana amin'ny anaran'i Jesosy, voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Hoentiny etanao sy ny forongonao rehetra. Miala devoly ny fialonana, miala devoly mampizarazara ny fiangonana, miala ny fahazaran-dratsy rehetra, miala ny olana rehetra, miala ny rofo rehetra, ny aretina rehetra, didina amin'ny anaran'i Jesosy. Resy anao androany, tsy manana anjara eto ianao Satana, fa valeva resy ianao, eva rava ny mandanao. Miala Satana amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy nareo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. No andidina sy androananao, mahitsy ny lalanao, any amin'ny fahirimy rehetrafo, any adresy tokana ho andevoly sy miaramila andrehetra. Miala Satana amin'ny anaran'i Jesosy, voaka amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola hivavaka isika ry havana.
Sotranao izay tompo malala fa nomenao hery sy tanjaka tokoa ny mpanomponao. Androaka ny satana sy ny forongony, alefa fatotra tanteraka ny mirehitra hafa, tsy anelingelina ny vahoakanao intsony. Ndre ho ara ny vahoakanao Andriamanitro, matsiaro menatra sy mangaiay izy, manoloana ny fahalemeny satria tsy misy tanteraka na dia iray akory ary izy ireo. Mamela ny helin'ny tompo fa nateraka tamin'ny ota izy ka mora mivily lalana. Matsiaro any afisy fa mavesatretana, very hevitra fa tsy hitany intsony izay ataony. Ho any amin'iza moa izy Jesosy, afa-tsy eo aminao ihany. Ianao rery ihany no toky hery ho azy, mamano olana rehetra mitranga ao anatin'ny fiainany. Ianao ny jiro mitondra fahazavana ao anatin'izany fiainany izany. Ary anavao ny fanoloran-tenany izy tompo, dia mba ekeo rezy izany ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Rehefa malalao amin'ny tompo, miantso anao indray ny tompo amin'ity an'ity. Ny anatonanao anazy, fa vonandray anao ny tompo ry havana. Ho Jesosy aminao amin'ity an'ity hoe, ianareo rehetra izay miasa fantatra sy mavesatretana, makanesa aty amiko. Fa izao nanome anareo fitsarana. Manatona ry havana, ataontsika ny hira 420.
Jesosy Tompo tsara indrindro, indre ny hafalian'ny fonay, nanana anjara tao aminao ny tsirairay avy, tanteraka sy lavorary indray ny asa sy fampahirezana natao tamin'ny fiangonanao tamin'ity alahady maraina ity. Mankasitraka indrindra Jesosy malalo, inonay fa nanatrika teto ianao satria ianao no tompony asa. Indreo aran'ny zanakao tsirairay avy ny kely ka hatramin'ny lehibe indrindra. Nanatona anao tamin'ny fanetretena, tamin'ny finoana ary tamin'ny fanantenana ny andova ny fiainana mandrakizay, ny sitraka ilay jerotra ilay mavaovao. Misaotra indrindra Tompo, aoka ho tsapan'izy ireo fa ho tena tafaray tanteraka taminy tokoa ianao, ka tsy tahaka izay nidirany teto Tompo, ny voaneto fa atsiaro ny fahasoavanao sy ny fitahianao izy ireo, ka ny teninao izay napetraka ao tamin'ny alalan'ny olom-bohositra ao, nomenao azy ireo tsirairay avy, teniteninao any hanova ny fiainan'izy ireo. Ka raha andeha hody any an-tokantrano izy ireo Tompo, dia mahantana tokantrano fifaliana indray eo amin'ny ankonany, ary ho fiainana feno fiadanana, fahasoavana, ary ho tokantrano valim-bavaka amin'ny fotoana rehetra ny tokantrano misy reto zanakao tsirairay avy reto. Misaotra indrindra Tompo, fa tonononay izany vavaka izany, angatahanay amin'ny alalan'i Jesosy ilay lohan'ny mpiandry sady tompony finonay. Misaotra Ray, misaotra Jesosy Kristy, mankasitraka fanahy masina. Amen. Ho anareo rehetra izay nandray ny fampahirezana teo, oka hitsangana andray ny afatra avy amin'Andriamanitra. Hoy izy taminy, tanteraka ireo, izaho ny alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, izaho ny mememem-poana amin'ny loharanonena ho any izay mangetaeta, izay maresy no mandova izany zavatra izany, ary ho Andriamaniny aho ary izy no zanako. Amen. Eo am-pitsanganana ry avana nanaovantsika ny raha voalahatra farany mialohan'ny tsodrano. Raiso amin'ny finoana ry havana, ny tsodrano izay tononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fiadanana ane ho an'ny rahalahy, ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ane ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona.
amen. Mahazo toerana riavana mivavah mangina. Dia ho an'Andriamanitra irerenany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ry zanaky ny fiadanana mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika. Samita in Jesosy daholo isika.